Ny Fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana manokana dia manao ny ezaka sy ny fanohanana rehetra ireo mpisehatra eo amin'ny fambolena sy ny Fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra amin'ny alalan'ireo Fandaharanasa sy tetikasam-panjakana eo ambany fiahiny. Mifameno ary mifanindran-dalana amin'izany ny lohahevitra Toekarena Ambanivohitra miroborobo arovan'ny fanjakana amin'ireo loza rehetra miantra ny asa famokarana. Izay no voizina mandritra ny Fier-Mada na ny Tsenabe Iraisam-pirenena ho amin'ny Toekarena eny Ambanivohitra eto Madagasikara andiany faha 5 tanterahana ny 7 Aogositra eny amin'ny Kianja Maki Andohatapenaka Antananarivo ary ifarana ny 12 Aogositra 2024 ho avy izao. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Ministran'ny Joro sy ny Toekarena manga Andriamatoa MAHATANTE Paubert sy ny solotenan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Andriamatoa Andriamatoa MAHATANTE tale generalin'ny CGPP. Nasongadin'ny Ministran'ny Joro sy ny Toekarena manga fa miditra ao anatin'ny fanatontolona isika ankehitriny. Betsaka ny fifanodinana noho izany mila miomana ny rehetra izay miditra ao anatin'izany varitra izany. Miditra ao anatin'ny fanatontolona isika. Ary rehefa miditra ao anatin'ny fanatontolona zany dia betsaka ireo fifanodinana izay misy. Ary ao anatin'izany fifanodinana izay misy izay dia mazava ho azy. Mila miomana isika. Mila miomana amin'ny tantsaha malagasy. Mila miomana ihany koa itsika rehetrarehetra izay miditra ao anatin'izany varotra zany satria dia afaka manondrana antsika fa azon'olona ihany koa anondranana ny aty amintsika. Dia izay indrindra ny mahatsara antsika mila miomana. Mila mikambana hatrany amin'ireny coopérative reny. Mila miditra hatrany amin'ireny chambre de commerce reny. Mila miditra mpikambana reny trano be ny tantsaha ireny sy ny maro samihafa. Amin'izay fotoana izay tsy mitoka monina mba fatatr'olona ny fisitsika, fatatr'olona ihany koa ny vokatra izay vokaritsika sy ny maro samihafa. Dia eto ny tenako dia manentana antsika tantsaha rehetrarehetra tsy salasala. Manantona ny reny birao-panjakana maro samihafa izay mikarakara ny tantsaha reny eto Madagasikara. Ao ny trano be ny tantsaha, ao ny zareo avy ao amin'ny chambre de commerce, ao zareo avy ao amin'ny DBM izay mitady ny lalam-barotra rehetrarehetra, ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Ao ihany koa mazava ho azy zahay avy ao amin'ny Ministeran'ny Joro sy ny Toekarena manga izay aza misalasala manantona an'izany rehetrarehetra zany. Trano eva manodidina ny 500 no mivelatra ato amin'ny Fier-Mada izay ahitana ireo vondrony tatsapamokatra ny orinasa tsy miankina izay misehatra eo amin'ny famokarana sy ny fanodinana, ny tetikasa sy ny Fandaharanasa eo anivon'ny ministera isan'isany. Iray amin'izany ny coopérative amin'ny avy any Fiompiana izay toanana ny Fandaharanasa defi misehatra amin'ny fambolena kafe sy ny fanodinana azy. Manana ny mampiavaka azy ity Tsenabe ity raha ny lohahevitra voizina mandritra ny efarana. Ny voalohany amin'ity andiany faha 5 ity no naverina indray ny tena tsena malagasy raha tadidinareo le teo tany malalaka Analakely le Elobe. Nisy quartier manokana mihitsy zany natokanay feno Elobe fotsiny. Elofotsy lehibe ireny ny tena tsena malagasy zany. E nivelomina indray izy eo zany apatsahivana antsika hoe zany ny tsena malagasy tany aloha tany. Ny famampiavaka azy ty faharoa dia 100% ny mpandray anjara rehetra indrindra ny tantsaha avy lavitra rehetra dia manana carte fiscale daholo. Tsy nandray mihitsy zay raha vao olona tsy manana carte fiscale ato amin'ny Fier-Mada. Olona manara-dalàna zany formel zany ny rehetrarehetra aby zao. Ary manomboka zao dia izay ny fomba fiasanay satria petsaka ireo misahirana manara-dalàna nefa avy eo le informel ny tena mahazo tombosoa avy eo ka zay zany amin'ity dia ny fahatelo farany moa ny lohahevitra nambara teo hoe Toekarena Ambanivohitra miroborobo
arovan'ny fanjakana amin'ny loza rehetra miatra miasa famokarana mba istonana an'ireo mpanambola tena mokatra any Ambanivohitra fa zay ny tsy ampy eto amintsika zany les grands investissements agricoles et surtout monde rural. Azo tratrarina tsara araka izany ny fanamby lehibe napetraka ny filoham-pirenena Andriamatoa Andriamatoa hoe vahoaka malagasy ampy sakafo sy salama no tanjona ka afaka mivelona sy mamokatra ho an'ny firenena ary miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Anisan'ny antoko ary dingana anatrarana izany izao hetsika Fier-Mada izao.